Miarahaba tompokolahy, makasitraka tompovavy manjoy hatrany ty fandarina zany malaza ity. Ny tsify sy ny solika am'izao fotoana izao ary mahasasatra ny fahitana azy eny am'ireo toby mpanjara solika no hifatoan'ny fandalinana sy fanadihadiana zay hoentsika anatin'ny fandarina am'izao alina izao. Miresaka zany sika satria anisan'ny fototra lehibe handehanan'ny fampandrosoana ny fahafahana mahazo vato solika ara-dalàna eo am'ireo tsena rehetra manerana Madagasikara. Ny solika dia tafiditra ao anatin'ny departementan'ny Angovo no mitsinjara azy ary mikarakara ny fomba hitsinjarana azy ho tonga eny anivon'ireo isam-batan'olona sy ireo orinasa na ho an'izay rehetra mampiasa izany. Ny solika ihany koa dia azo lazaina fa akora fototra ahafahana mametraka tsara ny endriky ny angovo amin'ny alalan'ny herinaratra izany. Zany hoe amin'ny alalan'ny termika sy amin'ny alalan'ireo fanodinana ny groupe samihafa eny anivon'ireny orinasa lehibe na salatsalan'ireny. Satria moa efa marisarisa ny fomba famatsinana ny herinaratra eto Madagasikara amin'ny alalan'ny jirama dia voatery tsy maintsy miditra na amin'ny alalan'ireo groupe samihafa isika na ihany koa amin'ny alalan'ny angovo azo avozina amin'ny herin'ny masoandro na ny rivotra. Ka raha miresaka ny olana solika am'izao fotoana izao tsika, raha ny zavatra nandrenisana azy teo aloha nandritry ny 3 na 4 taona lasa izay de mifantoka indrindra amin'ny fanodinana ny jirama ny resaka solika eto Madagasikara. Fa ankehitriny de ilay solika tena resahana eo amin'ny tontolon'ny tsena mba ahazon'ny mpampiasa solika isan'andro amin'ny alalan'ny olon-tsotra na amin'ny alalan'ireo orinasa madinika salasala ny amin'ny alalan'ny sehatra ny fitaterana eto Madagasikara mihitsy no efa misetra zany olana zany ankehitriny. Tsy takona feno na riremanko tamin'ny faran'ny herinandro teo fa misy toerana maro teto Madagasikara, na tany amin'ny lalam-pirenena fahafito, na tany amin'ny lalam-pirenena fahefatra, na tany amin'ireo sehatra misy ny faritra samihafa no nisiny zany olana famatsiana solika zany. Ny orinasa Jovena no voaresaka sy voatonina matetika ny amin'ny hoe tsy manana tahirin-tsolika toy ny gazoil. Dikany dia ny famatsiana amin'ny ankapobeny mihitsy no tsy mahazo ireo sarababem-bahoaka. Ny adefitra taorian'ny fampiakarana ny vidin-tsolika dia ny amin'ny hoe mitovana be ny vola alohan'ny fanjakana ny amin'ireo kompania petrolera na ireo mpanjara izany solika izany, ka mba tsy hitovonana izany hatramin'ny faran'ny taona ho tafiakatra any amin'ny 1200 milliards d'ariary any ho any dia aleo hakarina izany vidin-tsolika izany. Ny mpanjifa zany manefa izany teo amin'ny 550 milliards d'ariary teo eo zany trosan'ireo petrole amin'ny fanjakana malagasy izany. Ka ny fampiakarana izany ahafahana manetsana sy mikaroka ary mandoa izany vola na trosan'ny petrole amin'ny fanjakana malagasy izany satria ny elan'elam-bidy eo amin'ilay vidiny avy any ivelany izay mivadika ho ariary rehefa tonga dolara sy ny vidiny mankeny anivon'ireny pompina essence ireny no alohan'ny fitondram-panjakana. Kanefa rehefa mijery ny zava-misy am'izao fotoana izao dia tsy lay elan'elam-bidy na lay trosantsony no everitsika fa olana fa eo amin'ny endriky ny famatsiana ny solika amin'ny ankapobeny. Maninona no voaresaka ao anatin'izany ny adevitra any ny orinasa Jovena? Anton-javatra tahaka n'inona zany? Tsy ho resahantsika izay mety olana anatiny sy olana fototra fa ny tadiavin-drehetra de hoe tokony hisy endrika mangarahara rehefa ampivesarina vahoaka malagasy ihany mandoa an'ireo trosan'ny petrole zay ananany amin'ny fitondram-panjakana satria ny atao hoe fitondram-panjakana de misy vahoaka ao ambadika izany ary mibaby izany trosa izany. Ka tokony misy adevitra ho fantatry ny vahoaka amin'ny ankapobeny ny tena olana fototra ity famatsiana solika eto Madagasikara ity. Ny filohan'ny Repoblika dia milaza fa ahita vidin-tsolika amin'ny vidiny mirary avy any ivelany ahafahana mampiditra zany sy amatsy izany eto Madagasikara. Anton'izany rehetrarehetra zany miodikodina ve zao adevitra zao? Sa teo amin'ny fampiakarana ny vidin-tsolika ka nametrahana amin'izay structure de prix ary tokony hananan'ireo rafitra rehetra izay vidy mitsinjara izay no misy tsy nilamina tany ambadika tany. Ohatra amin'ny sehatry ny fitaterana
zany resantsika zany. Izany no angatahantsika ny ady-hevitra mazava mba tsy hodikodoina ny ady-hevitra ka entana ilazana fa misy mamoron-daingana mamorona tsao amin'ny filazana fa tsy misy ny gazoal eny amina tobin-tsolika maro samihafa tahaka an'izay misy any amin'iny lalam-pirenena fahafito iny sy any Mahajanga ohatra. Mendrika azo ny zo ny vaovao marina ny vahoaka malagasy ao anatin'ity raharaha-tsolika ity mba tsy iainy amin'ny onoonotso iny satria efa be loatra ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny, tsy amin'ny alalan'ny herinaratra irery ihany, tsy amin'ny alalan'ny fiantrehana ny andavanandrom-piaina ny vahoaka malagasy irery tsony koa, ka entina ilazana amin'izany ny PPN sy izay mety ho manodidina izany na amin'ny alalan'ireo fitaovana maro samihafa ahafahany manorina trano ohatra na matériaux de construction sy ireo lafin-javatra rehetra izay mampiteraka sy miteraka olana eto Madagasikara. Fa ity solika ity ihany koa de mendrika ny hahazoana vaovao marina mba tsy handaira ny onono sy ny tsao, ary mendrika hahazoana vaovao marina satria ny vahoaka malagasy no manefa ny ampahany be indrindra amin'ny trosan'ireo petrole amin'ny fanjakana izany. Ary mendrika ahazo vaovao marina ny vahoaka malagasy eo anatrehan'izao hoe fisinana tsy fisiany solika zao ka ahafantatra marina ny amin'ny fahatongavan'ny sambo ny stoky eo am-pelatanany reo ampanjara solika ary ny anjara toeran'ny EUMAS zay manao ny régulation amin'izany fitsinjarana sy ny fanaraha-maso ny tontolon'ny solika eto Madagasikara izany. Efa karazany efa kofekely sisa no mitazona ny toe-kareny Madagasikara ankehitriny, ka raha ohatra zany kofekely amin'ny alalan'ny solika izany no tsy mandeha amin'ny zelony ary mandeha amin'ny fomba fitantanana anakitoto dia ny tontolo ara-toe-karena mihitsy ny amin'ny ankapobeny eto Madagasikara no gorakora sy marisarisa ary miapotika. Efa potika izy io, efa mianjera anaty atsana izy io, fa miapotika ary rehefa miapotika resantsika izany dia sarotra ny ilazana fa anana fanafany manoloana izany ny fitonam-panjakana. Zany zava-misy, zany malaza, misaotra topola, makasitraka tompoko vavy.